maraim-baovao fiombonam-bavaka anomboana ny tontolo andro miaraka amin'ny tompo isan'andro amin'ny ora sasany maraina ao amin'ny Fjkm Isotry Fitiavana. Omany ampelantananareo ny salamo 520 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Salamo 520 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5. Andray isika hitsangana ry havana, hidera ny tompontsika. Ho fiderantsika an'Andriamanitra dia raha antsika mamaky ny salamo 520 ny andininy voalohany ka hatramin'ny 5 manao hoe: aminao Jehovah no anandratako ny fanahiko. Andriamanitra, ianao no itokiko, aoka tsy homenatra aho, aoka tsy hifalian'ny fahavaloko aho. Eny, tsy hisy homenatra izay rehetra miandry anao, fa izay mivadika foana no menatra. Ampafantaro ny lalanao aho Jehovah, ampianaro ny sitrakao aho, tariho amin'ny fahamarinanao aho ka ampianaro. Fa ianao no Andriamanitra ny famonjena, ianao no andrasako mandritry ny andro. Amen. Hivavaka isika. Aminao tokoa ry Andriamanitra rainay no anandratanay ny fananay. Fa mahagaga loatra ny fitiavanao anay, ary isan'andro izany fitiavana sehonao izany. Misaotra Tompo, fa afaka mankalazanao eto an-tranonao izahay amin'izao maraina vaovao nomenao anay izao. Afaka mideranao, ary indrindra ihany koa mampiseho ny voninahitrao eto amin'izao tranonao izao. Misaotra ny amin'ny hery izay nomenao anay sahady, na dia amin'izao maraina izao aza. Misaotra ihany koa ny amin'ny andro vaovao izay nomenao anay. Ary misaotra ny amin'ny fitantananao anay tsiraray avy. Misaotra ny amin'ny antsonao anay hivory eto an-tranonao ankehitriny. Andriamanitra, anatanteraka ny fiombonanay eto izay, dia ny fiarahanay mankalazanao Andriamanitra izany. Atrehonao Tompo izany fivoriana tanterahanay izany, mba ho tafahombonao aminao tokoa izahay tsiraray avy. Amin'ny anaranao ary no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Olay vavaka isika ry havana. Jesoa Tomponay hamaky ny Soratra Masina izahay, dia ilay teny fiainanao anay, ilay teny mamelona anay, ary indrindra Tompo, teny manasitrana anay. Koa aoka ny fananao masina hitarika anay tsiraray avy, ahafahanay miaino, mandre, miaina amin'izay sitraka ao Andriamanitra tianao ambara aminay. Amin'ny anaran'i Jesoa, Amen. Ny Romana 9 ny andininy 14 ka hatramin'ny 17 ry havana no Mofonaina voalahatra ao antsika amin'ity anio ity. Romana 9 ny andininy 14 ka hatramin'ny 17. Vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana, izay antsointsika hoe Abaray io. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika, fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpanovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Raha miara-miaritra aminy isika, mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Amen. Ray Masina, mana masina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ho amin'ny fanahinareo hatranany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Mandinika hatrany ny loha hevitra manao hoe: miasa ao aminy ny Fanahy Masina. Miasa ao aminy ny Fanahy Masina. Eto Madagasikara dia fatra-pandala izany resaka fanahy izany. Izany hoe misy mifaritra izay tena manome lanja io fanahy io, ary mampiasa izany fanahy izany. Ohatra mifaritra Menabe izao dia manatanteraka ilay fomba atao hoe fitampo. Izany hoe fampidirana ny fanahy amin'ny olona iray. Ka rehefa
tafiditra ao anatin'ny olo io ilay fanahy ilay maty izay ampidirina amin'ny alalan'ny fombafomba samihafa dia io fanahy io no mibaiko ilay olona. Izany hoe io fanahy io zany no mitondra ilay olona ary tsy tompony tena intsony ilay olona, kanefa ilay fanahy ampidirina ao anatin'ilay olona dia fanahy mitarika ao amin'ny faratsiana, fanahy mitarika ao amin'ny fijangajangana, satria raha ilay resaka fitampo dia ny olona izay ampiasaina amin'izany dia afaka manambady olona maro, ka na vehivavy efa manambady aza dia afaka mivady amin'ilay olona izay toerany fanahy. Tahaka izany ihany koa ny any amin'ny faritra Sakalava, ny amin'ny resaka fanimpombe dia ny fanahana mpanjaka efa maty no ampidirina amin'ilay olona. Izany hoe rehefa tafiditra ao anatin'ilay olona zany ny fanahan'ilay mpanjaka io dia lasa io olona itoerany fanahana mpanjaka efa maty io no ivavahana indray, ary io indray no topoina sy ankalazan'ny olona mandritry ny herinandro eo, satria herinandro eo no fomba hanaovan'izy ireo izany fivavahana amin'ny fanahy na izany fanimpombe izany. Izany ry havana dia fombafomba hita eto amin'izao tontolo izao ihany. Fanimpin'ny kristianina koa nefa dia manana ny fanahy izay inony ary manana ny fanahy izay miasa ato aminy. Dia ny fanahy masina izany, ny fanahy masina, ilay fanahy velona avy amin'Andriamanitra, ilay fanahy tsara avy amin'Andriamanitra, ka miasa ao anatin'izay mino azy tsirairay. Ka ny asan'ny fanahy masina zany, raha araka ity mofonaina antsika ity, dia manafaka amin'ny tahotra. Hitantsika izany eo amin'ny 14 sy ny 15, fa manome fiainana ihany koa ny fanahy masina ao amin'ny 19 sy ny 17. Andeha ro jerentsika hoe ny asan'ny fanahy masina voalohany izay tarafina amin'izao mofonaina izao dia ny hoe manafaka amin'ny tahotra. Amin'ny 14 sy ny 15 manao hoe fa izay tarihan'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanaham-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahin'ny zanaka natsangana izay antsointsika hoe Abaray eo. Ny hoe tarihan'ny fanahin'Andriamanitra eto izao, ilay fanahin'Andriamanitra mihitsy no miandraikitra ny mpino, mandray an-tanana ny mpino ary mitari-dalana izay rehetra mino azy. Ka ny fandraisana tanana tanterahan'ny fanahy masina dia ilay fananganana anaka, izany hoe ny mpanompo atsangana ho zanaka, satria ny mpanompo na ny andevo dia voageja ny lalàna izay ataon'ny tompony, tsy afaka mihoatra amin'ny fiainana izay tian'ny tompony atao ihany no atao aminy, ka feno fanahiana lava, feno tahotra, matahotra sao tsy mety ilay asa atao, matahotra sao tsy ahazo karama, matahotra sao tsy ahazo sitraka amin'ilay tompo. Ka ireo tahotra ireo no esoron'ilay fanahin'Andriamanitra. Ny dikany hoe fananganana anaka mantsy, na hoe zanaka natsangana eto dia zanaka hafahana, na hoe nesorona tamin'ilay fanandevozana, nesorona amin'ilay maha-mpanompo, fa atao isan'ny taranaka mihitsy, natao isan'ny taranak'Andriamanitra. Ka rehefa nafahan'Andriamanitra, nafahan'ilay fanahin'Andriamanitra izay zavatra manandevo sy maha-mpanompo ny olona iray izany, dia tonga zanak'Andriamanitra izy. Ka rehefa tonga zanak'Andriamanitra izy dia afaka ny tahotra, afaka ireo aya maro samihafa teo anatrehany, tsy misy fisalasalana intsony, afaka mifandray akaiky amin'ilay tompony izay nanangana azy izy, satria efa manana fahafahana. Ary efa tonga zanak'ilay tompo, izany hoe efa tafiditra ao anatin'ny taranak'ilay tompony izy, ary afaka mifandray akaiky aminy, afaka miantso azy ho ray. Dia hoy ny Galatiana 5:1 hoe ho amin'ny fahafahana ny antsony kristiantsika ka tomoera tsara,
fa aza mety ho azony ny zioga ny fanandevozana intsony. Ry havana malala, Andriamanitra mihitsy no mpanafaka, Andriamanitra mihitsy no manangana, ary Andriamanitra aman-Andriamanitra fitiavana sy Andriamanitra mpanafaka azy dia tia anakaiky ny olona mandrakariva izy, te hifandray amin'ny olona izy, kanefa raha mbola voageja ny olona dia tsy afaka hifandray aminy. Izany no antony hanafan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny Fanahy Masina amin'ireny olona izay voageja ireny. Fa Jesoa Kristy ihany koa, ilay mpanafaka, manafaka ny fanandevozana izao tontolo izao, ary izy mihitsy ilay fahafahana izay nomen'Andriamanitra izao tontolo izao. Matetika anefa isika ry havana ary mazana indrindra dia toa tsy mahatsiaro izany fahafahana amin'Andriamanitra izany. Tsy mahatsiaro izany hoe Andriamanitra izany dia manafaka, fa ny fangejana izao tontolo izao ihany no manjaka eo amin'ny fiainantsika, no mampatahotra antsika, ary indrindra mahavelom-panahiana antsika. Ka amin'ity anito ihany ry havana, tsarovy fa manafaka mitahotra Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny, manafaka mitahotra Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanahiny amin'ny olona tsiraray avy, fa indrindra ihany koa manangana antsika ho zanany izy, manafaka antsika ao anatin'ny fanandevozana izao tontolo izao. Maro ny zavatra mety manandeva antsika, fa rehefa manaiky hiasan'ilay fanahin'Andriamanitra isika, manaiky ho entin'ilay fanahin'Andriamanitra, ary manaiky ho tarihan'ilay fanahin'Andriamanitra, dia ho afaka amin'ireny fangejana maro samihafa ireny. Koa manaiky ry havana ho tarihan'ny fanahin'Andriamanitra, manaiky ho entin'ilay Fanahy Masin'Andriamanitra, fa rehefa ny Fanahy Masina no mitondra antsika, ilay fanahy tsara ao amin'Andriamanitra, ilay hery avy amin'Andriamanitra, dia tsy misy atahorantsika, fa izy no miantoka antsika ary mandray an-tanana ny fiainantsika izay rehetra mino azy. Ny faharoa dia hoe manome fiainana, izay no asan'ny Fanahy Masina faharoa amin'izao mofonainantsika izao. Amin'ny 9:40 sy 17 izany manao hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika, ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra ny mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miara-miaritra aminy isika mba hiara-manambonina hatraminy koa. Rehefa nafahan'Andriamanitra ry havana ny olona iray, dia tonga mijoro vavolombelona, izany hoe samy laza sy mampiseho an-kariary izany fahafahana izany. Dia eto ny fijoroana vavolombelona izay nitanterahan'ny mpanompon'Andriamanitra, dia amin'ilay hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika va zanak'Andriamanitra isika, izany hoe tena manampy antsika, manome fahasahiana antsika hilaza mihitsy izany ilay Fanahy Masina, hijoro vavolombelona eo anatrehany izay misy antsika hoe izahay dia zanak'Andriamanitra, efa nafahan'Andriamanitra ka mijoro vavolombelona ho amin'izany fahafahana izany. Afaka miara-miasa amin'ilay Fanahy Masina izay nanafaka antsika, isika haneho izany mahazanaka zanak'Andriamanitra antsika izany. Ny faharoa koa dia hoe lasa mpandova amin'ny 9:70, izany hoe lasa mpandova an'Andriamanitra, satria efa afaka, efa natsangany ho zanaka dia mandova azy, fa tsy vitany hoe mandova an'Andriamanitra ihany, fa miray lova amin'ilay zanak'Andriamanitra ihany koa. Manana anjara zany amin'ilay mpanafaka, izany hoe miombina anjara mihitsy ao anatin'ilay nanomeny fahafahana. Ka ny lova izay omen'Andriamanitra eto dia tsy lova mandalo, tsy lova miserana, tahaka ny lova izay omeny ny fanahiny izao tontolo izao. Mandalo fotsiny ihany, fotoana fohy ihany, fa tena lova maharitra mandrakizay, miantoka amin'ny fiainana ho avy manontolo mihitsy, na ny eto an-tany na rahatr'izay rehefa ao amin'Andriamanitra. Izany hoe fiainana maharitra no lova omen'Andriamanitra. Dia
raha teo amin'ny tantarany zanak'Israely dia nanome lova Andriamanitra ny amin'ny tany Kanana izay ivelomany zanak'Israely raha tetỳ amin'izao tontolo izao. Fa misy ihany koa ilay lovam-panantenan'Andriamanitra ny olony dia ilay fiainana mandrakizay, ilay Kanana vaovao izay antenainy mino. Izany hoe ny olona manaiky esan'ny Fanahy Masina izany dia manana fiainana ao amin'Andriamanitra ka manana fiainana maharitra na eto an-tany na any an-danitra any. Hoy ny Jaona 10:10 tapany faharoa hoe izaho avy mba hanana ny fiainana sady hanana ny be dia be. Ka ny fiainana izay omen'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahiny izany dia fiainana maro, fiainana tsy ho voafetra fa fiainana feno fiadanana ao aminy. Andriamanitra mihitsy ry havana no tompon'ny fiainana, nanome aina izao tontolo izao, nanome aina ny olombelona ary mamelona ny olombelona. Ny tany no nomen'Andriamanitra ho lovan'ny zanak'olombelona fa ihany koa ampanantenainy ilay lova mandrakizay dia ny fiainana ao amin'izany. Fa Jesoa Kristy ihany koa ny fiainana maharitra mandrakizay. Izy ilay velona ka manome fahavelomana ho an'ny olona rehetra. Izy ilay mpandova ny teny fikasana, fa izay rehetra miray aminy sy mino azy ihany koa dia isan'ny mpandova ary mpiray lova aminy. Ilaintsika ry havana ny lova eto amin'izao tontolo izao. Ampiasaintsika ireny ahafahantsika mihoatra amin'ny fiainana, ahafahantsika manatsara ny fiainantsika etỳ amin'izao tontolo izao. Fa izao koa hoe antenao ilay lova avy amin'Andriamanitra dia ilay lova maharitra mandrakizay. Ry havana malala, izao no hafatra izay antsika amin'ity anio ity. Miasa ao amin'ny Fanahy Masina ka manafaka antsika amin'ny tahotra. Dia ny tahotra ny fanandevozana, ny tahotra ny fangejana ary indrindra ny tahotra ny fanaratsy alefan'izao tontolo izao. Fa manome fiainana antsika ihany koa io fiasan'ny Fanahy Masina io ka mamelona antsika ary indrindra manatsara ny fiainantsika, miantoka ny fiainantsika aoriana, tsy ny amin'izao hita maso izao ihany fa ny fiainana ao amin'Andriamanitra izay arahantsika miombona amin'Andriamanitra sy Jesoa Kristy zanany, ilay velona mandrakizay sady mamelona antsika ihany koa. Ko hitoetra aminareo anie ry havana izany tenin'Andriamanitra izany ary ny voninahitra dia atolontsika ho azy irery ihany. Amen. Hivavaka isika. Andriamanitra tomponay eo, misaotra anao izahay fa tsy mitsahatra ianao ny manoro lalanay, mitari-dalana anay ary tsy mitsahatra ihany koa ianao tompo mampafantatra anay ny sitraponao Andriamanitra. Misaotra indrindra Andriamanitra fa tamin'ity anio ity dia novatsianao indray ny fanahinay, fa ny fananao masina dia miasa aminay rehetra izay mino anao, ka manafaka anay amin'ny tahotra, manafaka anay amin'ireo geja maro samihafa manandevo anay sy mamatotra anay. Fa indrindra ihany koa tompo, mitondra fiainana ao anay, izany asa ny fananao masina izany, mamelona anay ary miantoka ny fiainanay. Andriamanitra, ny takinao aminay anefa dia ny fiaretana sy ny faharetana miaraka amin'ny Jesoa Kristy zanakao, ilay mpiray lova aminay. Dia tafio ny herin'ny fananao masina hatrany izay tompo, ahafahanay miaritra sy maharitra amin'izany finoananao sy fanarananao izany, mba hitoeranay amin'ny fahafahanao aminao mandrakariva ka hanananay ilay fiainanao ao aminao. Tompo malalo, indreo ny mpanomponao tsiraray avy izay nandray ny teninao. Enao hanafaka azy ireo tompo amin'izay rehetra geja mamatotra azy, amin'izay rehetra manandevo azy, tsy ahafahany mifandray sy mifanakaiky aminao Andriamanitra. Fa indreo ihany koa izy ireo tompo, maniry ny fiainanao aminao, satria Jesoa Kristy zanakao ilay fiainana,
tsy misy mankany aminao tompo raha tsy amin'ny alalan'ilay zanakao izay natsangana ao anay ka manangana anay ihany koa. Dia tariho amin'ny alalan'ny Fanahy Masina drany tompo, mba ho tafaray amin'i Jesoa Kristy zanakao izy ireo, ka hiomby mpiainana, hiomby nalova amin'i Jesoa Kristy zanakao. Io tompo, ny fiainany tsiraray avy, indrindra ny fiainany sampana izay misy ny tsiraray avy, ao ny sampana fifoazana, ny vondrona fototra alaika, ny SKTza andriny. Andriamanitro mijoro eo anatrehanao ary maneho ny mahazanaka ao azy ireo satria efa nafahanao Andriamanitra. Tehirizo ao aminatin'izy ireo tompo izany fasahiana mijoro vavolombelonao izany, ka sanambara ny afatrao, ny sitraponao amin'izay manodidina azy rehetra, indrindra ihany koa ato anatin'ny fiangonanao, ahafahandreo maro hino anao Andriamanitra. Tompo malalo, io ihany koa ny firenenay izay hitoerany fanahy ratsy maro, mangeja ny vahoakanao tsiraray avy. Fa irinay tompo, ilay Fanahy Masina no hanjaka amin'izao firenena izao, hanjaka amin'ny vahoaka malagasy tsiraray avy, ka hanafaka azy ireny ny amin'ny fanandevozan'izao tontolo izao, ho amin'ny fahafahanao aminao Andriamanitra. Ka ilay fahazavanao, ilay fahafahana avy aminao ane no hitoetra amin'izao firenena misy anay izao, mba ho firenena afaka, firenena hatahotra anao Andriamanitra, ary firenena hanompo anao Andriamanitra ny firenenay, hanan'Andriamanitra velona izay hotopoiny fa tsy ireo fanahy izay efa maty. Tomponay malalo, taionao izay rehetra azony tsy fahasalamana, fa ianao ilay efa nitondra ny aretinay teo amin'ny azo fijaliana no hanasitrana azy ireny. Ary ianao ihany koa no ampitrahaka ireo izay niarany manjo, ka melona ny fanantenana indray, fa ao aminao no misy ny fiainana ary ianao no mamelona. Izany Andriamanitra ao no vavaka entinay ao anatrehanao, fa iombonanay ilay vavaka nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, Masinina ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay ny ny anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka namelanay sy meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy, hanao ny fanjakana sy hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Rehefa amin'ny finoana riavana ny Tsodrano izay atolotra ao anareo, fa izy tompo atateraka izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ane, ameno anareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny Fanahy Masina. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.